Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarabantsika ilay afaka tratry ity alarobia fa 7 ny volana febroary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Isaia 5:20, Isaia 5:20, andininy 9 ka hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mitadiavan'i Jehovah dia mbola hita izy, miantso azy dia mbola akaiky izy, aoka ny ratsy fanahy fohy ny lalany ary ny tsy marina fohy ny heviny. Ary aoka hiverina ao amin'ny Jehovah ireny fa hamindra fo amin'izy, eny io amin'Andriamanitsika fa mela eloka dia mela eloka toy, ary ny fihevitry sy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehovah, fa tahaka ny avo ny lanitra noho ny tany, ino no avo ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitry noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any, raha tsy nefa nahavotony tany ka nampahiny sy nampahavokatra azy, mba hahatonga voan'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Dia tahaka izany ny teniko izay alokan'ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Fa amin'ny fifaliana no hivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondranareo. Ny tendrombohitra sy ny havoana ahavelona oby eo anoloanareo, ary ny hazo rehetra ny antsaha hitehan-tanana. Ny hazo kipreso anilo solon'ny tsilo, ary ny rotra ho solon'ny sampim-bato. Ary ho anarana ho an'i Jehovah izany, dia ho famantarana mandrakizay izay tsy esorina. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Efako ity bokin'ny Isaia mpaminany ity dia ny 5:20 ity dia manome fanantenana antsika ny amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ny fahatsaran'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra sy ny hoentiny izany fahatsaram-piainana miaraka amin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny mpiarabilina. Mitondra soa ho an'ny olona, ho an'ny mpiarabilina, ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Misy romancier russe anankiray antsoina hoe Dostoevsky. Maro mahafantatra azy mazava ho azy satria romancier izy. Boky soratana hoe efa ela satria Dostoevsky dia efa any amin'ny taonjato faha 9. Misy an'ny roman fantatry malaza fantatry ny olona dia les frères Karamazov, Crime et Châtiment, les démons. Fa izy eo resahako kely dia ilay boky ilay nosoratana antsoina hoe l'idiot. Io l'idiot io dia miresaka ratsorina dia miresaka momba ny hoe manahoana moa Jesoa zany, mametra-panontaniana zany Dostoevsky manao hoe raha ohatra moa zany Jesoa ka velona amin'izao andro enantsika izao, dia ataontsika inona izy? Inona ny fandraisantsika azy? Tsaraintsika ho inona izy na heverintsika ho inona izy raha velona amin'izao taonjato enantsika izao? I Dostoevsky zany dia nandray hoe nanohatra ny Jesoa hoe tonga tamin'ny taonjato faha 9. Raha tonga tamin'ny taonjato faha 9 Jesoa dia nohariny tamin'ilay ao anatin'ilay boky l'idiot miskinina. Miskinina no nanoharany azy. Miskinina izay nataony hoe toy ny hoe Jesoa raha amin'ny lafiny morale no resahantsika io fa tsy amin'ny lafiny hoe mahazanak'Andriamanitra azy, fa ilay amin'ny lafiny morale. Dia izy manao hoe ny sarina ny ony zany dia hoe io miskinina io dia tahaka ny Jesoa tonga teto ambonin'ny tany tamin'ny taonjato faha 9. Ny tsy tokony adinoina dia mifamatotra tamin'ny tantaran'ny Russia tamin'ny taonjato faha 9 ny tantarany tentsinay hoe l'idiot ty. Mampieritreritra be mantsy raha amin'izao andro enantsika ataovy eto Madagasikara ianao, dia lasa nieritreritra dia lasa nieritreritra momba ny fiarahamonina eto Madagasikara, mitovitovy amin'izay nitranga tany Russia tamin'ny taona nanoratan'ny Dostoevsky an'ity boky hoe l'idiot ity, ty roman ty, any amin'ny taona 1900. Any amin'ny taona 1900 tany izay ho an'izay mahatsiaro ny tantarany tany amin'ny terminal fo nianatra tantaran'ny l'Union soviétique isika, dia niresaka manokana momba n'itony tantara itony, zany hoe ny révolution russe moa tamin'izany fotoana zany dia nampimaso kely isika momba ny tantaran'ny Russia. Dia Russia talohan'ny révolution russe zany dia nanamarika be any Russia ny ataontsika hoe ny
ny rafitra ady tsaranga, rafitra atana tohatra be le fiarahamonina, ny selanelana teo amin'ny mpanankarena sy ny mahantra, lay vahaolana neritreretina hampiova ny fiarahamonina tamin'ny famahana ny lalàna momba ny tany, fanaborahana momba ny hetra natao zany aty tena teninjato sy ambin'ny folo de vao mainka nampisy antsana teo amin'ny manan-karena sy ny manitra vao mainka nampahandray indray. Mampahatsiaro antsika ny hoe any amin'ny taona 1600 de nieritreritra menakavy hoe any amin'ny taona 1700 1700 rehefa azo ny fahaleovantenam-pirenena de ilamina ny malagasy hitovy daholo ny samy malagasy tsy misy tso zany sekoly miangatra zany any amin'ny taona 1700 de mahatadidiny ny olona zay nanatrika ny tolona tamin'ny 1700 fa ny tao ambadiky ny tolo mpianatra tamin'ny taona 1700 dia ady tamin'ilay hoe sekoly miangatra fa izay hoe aoka mpianatra rehetra mba hitovy zo, mba aoka mba hanana fahafahana mianatra amin'ny sekoly tsara, zay mahatonga mpianatra ny tolona nge tamin'ny 1700 tsy nisy zany sekoly miangatra zany, tsy misy zany sekoly any mahantra sy ny sisa rehetra fa mba afaka misitraka sekoly tsara, mba hiala le rafitra lay sekoly tamin'ny andron'ny fanjanahantany zay misy sekoly miangatra, sekoly tsy iangarana sy ny tahaka zany. Miara-mainty antsika rehetra zao amin'ny taonjato aty amin'ny atao hoe 80 taona ty aoriana fa tsy zay, miara-mainty tsika rehetra fa vao mainka diso fanantenana ny olona diso fanantenana tsika menakavy tsy hoe manome tsiny na iza loatra fa tahak'izay nitranga tany Russie amin'ny taona 1900 dia vao mainka misy antsana nampisaraka ny samy malagasy teo amin'ny lafiny ataontsika hoe fananana sy tsy fananana, misy nanan-karena, misy mahantra na amin'ny lafiny sekoly fotsiny ara de vao mainka misy antsana, misy mianatra amin'ny sekoly zay dabilio arazara fa misy mitate tsisy jiro, mitete tsisy jiro, tsisy varavarana mangatsika be amin'ny ririnina, misy kosa mianatra amin'ny sekoly zay ambony mpampianatra nianatra tany amin'ny toerana tany ampitan'ny ranomasina, asa misy mianatra amin'ny sekoly ray miteny anglisy rano fotsiny, tsy hoe inona ny sara na inona ny ratsy fa mieritreritra hoe misy lay antsana teo amin'ny fanabeazana, eo amin'ny fiainana andavanandro. De tahaka zao iainantsika zao no nahaterahan'ilay roman antsoina hoe l'idiot. Mialatsiny ataoko amin'ny teny frantsay fa asa moa zay teny zay andritrana zany amin'ny teny malagasy zao hoe l'idiot, lay dondrona ve sanatria sa le inona fa de l'idiot no nataony teny frantsay anio boky soratan'i Dostoevsky io. Hotsika manao hoe lay tantara zany izay ndresahany Dostoevsky teny hoe lay roman zany de mampametra-panontaniana amin'ny takatsika mamaky an'ity Isaia ty hoe mitondra inona ho an'izao tontolo zao moa ny olona tsara fanahy, tena ilain'izao tontolo zao ve ny olona tsara fanahy. Dostoevsky zany de nanoratra n'ity roman ty de natsapa ao anatin'ny votoatin'ilay tantara hoe misy zany olona tsara fanahy anankiray antsoina hoe Miskina zay, tsara fanahy be, malemy fanahy, tsika hoe tahaka an'i Jesoa any amin'ny tany vanim-potoan'androny fa Miskina moa olombelona fa le lafiny morale no resahantsika eo. Dia olona tsara fanahy, tsy mba mamaly ratsy olona, tsy mitsiriritra fananan'olona, tsy vonona himanipule na hifetsifetsy olona, tsy hanao olona tohatra fiakarana, enjehanao izy de tsy mamaly ratsy anao, teneninao ratsy izy de mitsiky aminao, angatahanao izy de manome anao, halanao izy de tianao. Dia izay le Miskina tantaraina ao anatin'ilay boky hoe l'idiot. Dia izy zany tonga tao amin'ilay tanàna tany Russie rehefa avy any Suisse Miskina de lasa vahiny ao amin'ilay taniny izy avy any Suisse zany dia tonga tao amin'ilay taniny izy dia tsy fantantsony lay taniny, tsy fantantsony zany lay Russie fa lasa fiarahamonina zay tsy manatoerana intsony ao anatin'io fiarahamonina io ny fahatsaram-panahy, tsy ilain'io fiarahamonina io ny fahatsaram-panahy. Ary dia toa mametraka fanontaniana manao hoe tena ilain'izao tontolo zao ve ny olona tsara fanahy. Ny valiny zay namakiny Dostoevsky amin'ny tantarany l'idiot de zao ohatran'ny olona adala sanatria ny fandraisan'izay tontolo zao ny olona tsara fanahy.
tsy ilainy zao tontolo zao, tsy ilainy le fiarahamonina satria ilay miskinina ary tsy misy hafan'izany mihitsy am'izao andro antsika zao. Rehefa tsy manao lay fanaony zao tontolo zao de halany zao tontolo zao, tsy ilainy zao tontolo zao, tsy ny fahatsaram-panahympino akory, tsy ny fahatsaram-panahympino akory ho Dostoevsky no ilainy zao tontolo zao, lasa halany zao tontolo zao, manelingelina azy ndray ary rehefa tonga amy teny vary amin'anana hoe tsy mijouer lay jeu ny olona de manjary halan'lay fiarahamonina. Lay fiarahamonina de efa misy hoe zao natao hoe mety, misy isan-karazana fomba fiarahabanina, fomba fifandraisan'io na inona de zao anefany miskinina ao anatin'lay tantara tahaka antsika zany de zao tsy nanao mampitovy ny olona rehetra tsika, rehefa miraba de mitovy ny olona rehetra, mandray ny olona rehetra, misokatra ny olona rehetra, tsy dia tsy tian'ny olona zany, tsy ilain'ny olona ny olona ohatry zany, manelingelina n'zao tontolo zao ndray ary de zay le tantara lasa manelingelina ny olona, tsy ilain'ny olona satria ny olona ilain'ny fiarahamonina ankehitriny de zao tsy olona hanova azy fa olona hovainy, ny olona ilain'ny fiarahamonina ankehitriny de zao tsy olona hanitsy azy fa olona ahitsiny hitovy aminy. Ary tahak'izay nitranga tamin'i Jesoa no nitranga tamin'ny miskinina ao anatin'ilay tantara. Miavako mampametram-panontaniana amy lafiny hoe eto Isaiam-paminany, tena ilain'zao tontolo zao ve? Jesoa miteny hoe tsika ny fanahy sy ny tany, fa izao tontolo zao ange Jesoa efa nampiomany fa izao tontolo zao ange tsy ho tia atsika satria tsika tsy ijouer an'le jeu an'izao tontolo zao, tsy hilalao, tsy hiainany fomba filalaony zao tontolo zao isika. De hoy Jesoa hoalan'izao tontolo zao dia hoy Dostoevsky hoe tahaka ny miskinina. Misy ao anatin'ilay tantara io nanoarany Dostoevsky de ilay ramatoa antsoina hoe Nastasia Filipovna. Nastasia Filipovna zany dia vehivavy zay mitondra fahoriana, mitondra zavatra sarotra, nanjary dia te hanavitra azy, tia azy i miskinina, tia azy miskinina. Saingy zao rehefa tia azy miskinina, tiany de ao anatin'ilay roman moa zany, rehefa tia azy miskinina dia te hanavitra azy ao anatin'ilay fahoriana, ao anatin'lay lay zavatsarotra mahazo azy. Saingy zao i Nastasia dia tsy nandray ny fitiavany miskinina. Ny antony de zao tsy nahatoko ny fitiavany miskinina izy fa izy manao hoe pitié nitiavanao ahy, pitié, za tsy mila pitié, za tsy mila fitserana, fa nalaony niaraka tam'lay rangahy anankiray antsoina hoe Rogojina. Fantatry Nastasia tsara nefa fa Rogojina dia ny antony itiavany Rogojina azy de tsy fitiavana fa toy ny fitiavan-javatra, toy ny objet zany i Nastasia eo anatrihan'ny Rogojina. Saingy zao anefany i Rogojina no nifitiany Nastasia fa tsy ny fitiavany miskinina satria za ozy tsy mila fitserana, za tsy mila fitiavanao mahatsy any miskinina zany, fa nalaony nirona akany amin'ny Rogojina zay fatany tsara fa karazanrazana trophée fotsiny no ilany Rogojina azy. De nefarany maty zany i Nastasia. Ary rehefa maty Nastasia de mbola nakeo ny tomany teo anatrehan'ny Nastasia miskinina. Ary de satria moa miskinina be fitiavana, manana compassion, tsy mamaly ratsin-dratsy de mbola nampahery any Rogojina ndray sady nandray ny tanany Rogojina. Ina lay tantara tantaraina am'zany roman izany mampatsiaro atsika ny tenin'i Jesoa hoe hoalan'izao tontolo zao isika. Tena ilain'izao tontolo zao ve isika raha lafiny moral, ny valiny de zao hoalan'izao tontolo zao isika satria tsika tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Amitsika mitovy taon'ny olona, tsy ilain'izao tontolo zao zany mitovy taon'ny olona zany, tsy zava-dehibe am'izao tontolo zao zany. Hitatsika fa ao anatin'ny ireo karazana fampianarana maro isan-karazany
amin'ny antsoina hoe développement personnel de aletika ao anatin'ny développement personnel rehetra ny hoe rehefa tsy intelligent ianao de tsisy ilananao mba hainao maranitra mba hainao aza manaiky aza mandefindefitra aza manaikinaiky an'izany mivalio zay rehetra mamely anao aseho fa mahay anao aseho fa manatsaina ianao inona no andeferanao aseho fa manana zay mahay anao zany ny développement personnel hitatsika manerana ny fampianarana maro isan-karazany satria narahany olona dia ny teoria Machiavel fa tsy ilay tesatsika hoe araka ny Michkine teo zany hoe tsy mifanohitra mihitsy eo tantaran'ny Machiavel sy Dostoevsky ny hoe ny ilain'ny olona de zao ara ny olona masika ny olona mihetraketraka ny olona fetsy ny olona mpanambaka zany no ilainy zao tontolo zao fa raha ohatra ianao ka olona tsara fanahy olona mandefitra olona tsy mitady tombontsoa tsy mitady voninahitra tsy mitady dera tsy mitady laza fa tia mafoy fotsiny tsy ilainy zao tontolo zao manelingely laza ary dia zantsika moa fa nefarany Miskina raha ohatra ka jerena zany am'ilay tantara de toy ny hoe échec tahaka an' Jesoa maty tao amin'ny hazo fijaliana fa izao ny tiany ty mpanoratra ty tenenina ary ny tiany ny baiboly tenenina de izao raha ohatra ary ka tsy teo Jesoa raha tsy nanira sanatria tsy naniraka an Jesoa le ty ambony tany Andriamanitra de inona ny efaran'ny fiainatsika raha tsy nisy lay fahalemem-panahy raha tsy tonga ty Jesoa de inona ny efaran'ty zao tontolo zao ty potika sy ny famono tahaka ny Kaina sy Abelan'ny efarany zay ny tantara mifamono tsisy tsony ny fifampitokisana no zany de izao ny olana de izao ny fiarahamonina mety ho mandahatsika tsy tiatsika pino tsy tia ny toetratsika tsy tia ny fahatsoram-panahintsika tsy tia ny fahalemem-panahintsika tsy tia ny olona tsy tia ny pino zany hoe olona tsy tia ny olona zany hoe pino izay mitoro ny fitiavan'Andriamanitra ny famelan-keloka tsy mety am'izao tontolo zao zany tsy mety aminy zany ny azy de ny valy faty ny azy de ny takalo fa izao zany akory tsy manan-kivy atsika satria isika no fanasy ny tany dia eto ary afako malala amin'ity zay atoko fa 10 ty de mamperitreritra atsika mihitsy manao hoe ny tompo eto de milaza amitsika manao hoe iovy zao tontolo zao miova ny ratsy metsara miainana ny famindram-po rehefa ao amin'ny tompo isika ary ny tompo hoe de milaza fa ny tsara mandrakariva ny famindrampon'Andriamanitra no tompony farany raha mijery an'izao tontolo zao nefa tsika dia tsika fa maherisetra be zao tontolo zao inona ny afatra ao atsika ary avao izay a de miteny manao hoe ny fihevitra nge tsy fihevitrareo ny fihevitrareo de tahaka ny fihevitry Rogojina ohatra raha amin'ny tantaran'ny Dostoevsky zay nresahantsika teo mieritreritra ny olona ho toy ny fitaovana fotsiny mieritreritra ho toy ny zavatra toy ny objet ary maty mihitsy ny efaran'le olona tahaka nataon'ny Rogojina tamin'ny Nastasy araka nresahantsika teo zany ny fihevitritsika fa ny fihevitr'Andriamanitra de izao fiainana sy famonjena ny olona rehavako malala nahoana mety miaritra amin'ny mafy isika amin'ny fitiavana ny fahamarinana miezaka ho tsara fanahy fa arakaraky nanaovanao tsara fanahy olona indraindray nitaova maika hakalan'le olona anao arakaraky ny afoizanao enao mafoy ianao indray no aratsian'ilay olona enao manome azy dia enao mampisambotra azy na manome azy de zao enao indray no aratsiny enao indray ny valiany ratsy enao miezaka mandefitra enao indray ny diso enao miezaka manavitra azy enao indray no aratsiny dia satria lay zao tontolo zao iainantsika mihitsy mefa zay raha tonga eto amin'izao tontolo zao Jesoa ataovy hoe tamin'ity taonjato enatsika ity izy vao tonga de zao tsy maintsy mbola faty tao amin'ny hazo fijaliana ihany izy
tsy nolain'ny olona mihitsy izy, tsy nolain'ny olona izy. Zay mahatonga ny Jesosy ny teny manao hoe namirapiratra teo amin'ny maizina angeny ny mazava fa ny mazava tsy nandray azy. Miavako malala azakivy fandrandray itsika mety mandrary zavatsarotra mihitsy ho alan'izao tontolo zao amin'ny fananantsika fitiavana satria zao tontolo zao ny olona ilainy de olona gagy ianao ndraindray rehefa mieritreritra an'izao tontolo zao hoe mijery ny fiarahamonina hoe olona ohatr'ireny ve no miankinana atao any mahagaga fa atao olona ny olona fetsindray no isakaizanareo ny olona zay ataontsika hoe mpanimba zavatra indray no to isakaizanareo fa ny olona tsara ny olona marina ny olona be fitiavana indray no to alan'izao tontolo zao to aratsiny zao tontolo zao amoronana zao tontolo zao tantara maro isan-karazana ny olona marina ny olona tsara de tsy mahagaga mihitsy. Zay ny tiany Dostoevsky ho azytsika manao hoe ilay zao tontolo zao mihitsy ny simba lay fiarahamonina ny simba. De afaka malala manoloana an'izany ary inona ny tokony ataotsika mpino? Zavatra anankitelo. Voalohany de izao, na inona zavatra lalovanao amin'ny fahakalany zao tontolo zao noho ny fahatsaram-panahy noho ny fiezahanao hizara zavatra tsara, fiezahanao marina, fiezahanao mahitsy, fiezahanao tia ny mpiarabelona de izao mahareta am'izany. Mahareta am'izany. Hoy Jesoa efa nandalo an'izany izy. Efa nandalo an'izany izy de matoky aza miova fa miorena tsara. Mety ho irery mihitsy mety ho alan'ny olona tahaka an'ilay ao anatin'ilay roman fa mety ho alan'ny olona tahaka an' Jesosy mihitsy koa aza fa izao mahareta aza miova satria izao tsy eto am'izao tontolo zao le loka fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha eto am'izao tontolo zao ihany le loka de mifara amin'ny tantarany Dostoevsky maty de zay no izy. Fa izao tsy eto am'izao tontolo zao le loka fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nitoky an'izany raha mety ho laviny zao tontolo zao ary sika maty martiora mihitsy ary andrandray tahaka n'izay nahazo an'ireo apôstôly na n'ireo martiora de izao tsy zay akory ny zava-dehibe fa lay loka noho izany de izao manana faharetana. Fa ny faharoa de zao raha te hanova fiarahamonina ary isika mpino, midika zany de zao tsy hoe manam-paharetana ihany ny mpino fa miezaka miaina ao anatina communauté. Zany hoe ny mpino zany ny fanovam-piarahamonina zany de tsy vitan'olona anankiray, tsy vitan'olona anankiray fa ny fiangonana mihitsy lay mpino mihitsy no miezaka manova mitondra lay zavatra ao anatin'ilay fiarahamonina. Zany hoe lay mpino mihitsy zany no manjary vecteur, manjary mitondra lay fiovana ao anatin'ilay fiarahamonina ka toy ny mifampitantana ny mpino. Raha tsy mifanohana ny samy kristianina, raha tsy mifanampy ny samy kristianina de tahaka ny miskinina tantaraina anatin'ity boky ity nefa rany anatin'ilay boky resantsika teo hoe l'idiot satria lazain'ny olona fa idiot ny kristianina satria zay mihitsy lasa tsisy lana azy ozy ny olona hoe zay ny ilazany ianao adala tsy zay mihitsy l'idiot ozy izy. Ka raha ohatra ka tsy mahay mifandray tsara ny kristianina de fieritreretany olona azy olona adala mizarazara fananany ery, manome vola ery, manao an'izao nefa tsisy ninina. Fa nefa isika hoy Paoly manao hoe isika mahafantatra ny dikany zavatra ataotsika, mahafantatra tsika fa na de kapohana ary sika na de enjehina ary sika de misy fifaliana be atao anatintsika izay tsy takatra zao tontolo zao io. Noho zany ny zavatra faharoa tokony ataon'ny mpino de zao miaina ao anatina communauté izy. Zany hoe ina le miaina ao anatina communauté, miaina ao anatin'ny fiangonana izy de mifanampy sy mifampahery ary miara-misaina miatrika lay zavatra. Fa raha vo anankiray rery ianao dia atao ve anao rery any amin'ny toeram-piasana de lasa miaran'ilay tsindry azo leny satria ao anatin'ilay toeram-piasana misy anao de tsy vitany hoe défi fotsiny le andeha amin'ny fahatsarana, andeha amin'ny fahamarinana, tsy hoe défi fotsiny fa tena raisin'ny olona mihitsy hoe rebelle ianao. Zany hoe tena raisiny hoe ianao zany miezaka mampijoro ny marina, miezaka mandeha amin'ny fahamarinana de zao
tsy hoe fanampy fotsiny lizy foziny olona manao hoe mikomy am'le mikomy lazain'ny olona fa mikomy am'le système ianao na le rafitra ianao satria le rafitra mihitsy no efa zay ny ainany efa fetsifetsena tombotsoa kajikajy manipulation ianao nefa tsy zany de ozy ny olona hoe lidy io no zany de zao zava-dehibe ny faharoa ny ifampahirezany sampino ao anatin'ny fiangonana fa raha tsy mifampahery ny sampino samy kristianina mifanampy sy mifanona mba ampijoro hanova le fiarahamonina ho amin'ny fahatsarana dia tahaka ny miskinina fotsiny tsy raisin'ny fiarahamonina fa nefa rany dia tsy mahova fiarahamonina satria fiarahamonina te hanova fa ny fahatelo zay tsy maintsy anana ny mpino dia ny fanovozany hery mandrakariva ao amin'Andriamanitra fanovozany hery amin'ny vavaka ary zay mahatonga ny tompo eto miteny mazava amin'io andininy io manao hoe io teny io a dia tsy miverina amiko foana io Andriamanitra raha tsy mahatanteraka zay sitrako ary ambinina am'izay ampandehanako azy zany hoe manovo hery amin'ny tenin'Andriamanitra eo ampijoroana vavolombelona isika de manovo hery amin'Andriamanitra raha tsy zany vizana eto anatrihan'izao tontolo zao vizana eo anatrihan'ny fakalan'ny olona vizana eo anatrihan'ny fanenjehan'ny olona satria na de any anatin'ny fiangonana ngezangendra indray tsy voatery mila ny antsaram-panahinao fa na de ao anatin'ny samy fiangonana dia tsy voatery mila ny antsaram-panahinao satria mety koa anatin'ny fiangonana za tafiditra ao le toe-tsainany zao tontolo zao ka manjary misy kajikajiko indray na de sanatr'indrany na de anatin'ny fiangonana azy zay mahatonga an'io hoe mila manovo hery mandrakariva amin'Andriamanitra isika le avako fanontaniana petraksika tany am-piandohana hoe ono tena mbola ilainy zao tontolo zao ve ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tena mbola ilainy zao tontolo zao ve de izao tsy any amin'ny hoe ilainy zao tontolo zao na tsy ilainy zao tontolo zao ny fanontaniana fa izao iainanao ve ny toetra tadiavin'ny Kristy tokony iainanao ny zava-dehibe de izao tsy zao tontolo zao marodrefitsika mety ho alany zao tontolo zao isika mety tsy tiany zao tontolo zao isika fa iainy noho ny tenin'Andriamanitra ny fihevitritsika tsy fihevitr'Andriamanitra iainy le famelan-keloka tolotr'Andriamanitra de ny mbola eo ao Andriamanitra iainy le famelan-keloka tolotr'Andriamanitra iainy ny tenin'Andriamanitra fa izao Andriamanitra manatanteraka zay tokony ho atsika manatanteraka zay tokony ho atao amintsika fa mahereza ara azakivy tiava mandrakariva ny namana mahay aza mamaly ratsy ny ratsy aza mamaly ratsy ny ratsy aza mamaly manaova soa mandrakariva ho ny tenin'Andriamanitra de mareta amin'ny fivavahana lay Jesosy eto am'izay nitarika atsika ho am'izany asa soa zany nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana namela heloka atsika hitahiry atsika amin'ny fahamasinana sy ny fitiavany hatrany ivavaksika tompo am'zoranao zay no ny amin'ny soratra masina zay mampahery anay fa izao tontolo zao tia hanovanay ho araka ny sitrapony saingy izay ny raha inao anova ny toe-tsainy zao tontolo zao ho marina sy mahitsy mba hiainany zao tontolo zao ny teninao ny fitiavanao ary izao tontolo zao tianao handray an'i Jesosy zanakao mba hanjaka ny fitiavana ny fifamelana mba ho tonga ao amin'ny fanjakanao zahay iona aminao Andriamanitra tompo dia ampahirezo zay tsokivy aty am-pivahinina terizo mba hanana fiainana mifamatotra aminao Andriamanitra ampahirezo ny mpino mba tsy ho reraka amin'ny fahafoizana tsy ho reraka amin'ny fijoroana vavolombelona meherim-panany fiangonana ahatsoro vavolombelona ny fahamarinanao sy ny fitiavanao ary de rakofy ny ranao zay Jesosy mba tsy ho izay mpanotany hitan'izao tontolo zao mba ny fahamasinanao ny saotra Jesosy amen